Nandray ny sidina voalohany mampifandray an'ny La Reunion, For Dauphin-La nisy eranam-piaramanidina eto Andranomena ao anatin'ny fiaraha-miasa ny Air Madagascar sy Air Austral ho fampiroboroboana ny fizahan-tany sy fampandrosoana ara-toe-karena ny faritra Joatsimo-andrefana. Misy tombontsoa lehibe amin'ny ametrahana ny sidina satria ny mpizahan-tany no sariantsika amin'izay ary raha toka be lehibe mpizahan-tany dia misitraka tanteraka ny ataontsika hoe vokatra tsara amin'izany fizahan-tany zany ny eto amin'ny faritry ny Toliara. Rahantsika malala moa zany fa ny kompania Air Madagascar tena sahirana dia sahirana efa taona maromaro izay dia tsika zany zao mifanarenana n'io kompania Air Madagascar io miaraka amin'ny mpiray-ombinatoka tsy zany fa Air Austral fa raha nametrahana ny sidina dia mipetraka tanteraka io ary etombe mitombo raha ny ataontsika hoe ny vol isan-kerinandro mampitohy La Reunion sy aty Toliara tsy tokony hanana iatsika hoe vetivety apetraka dia azotrany hoe foana indray izy. Na ny filoha tale jeneraly ny Air Austral na ny filohan'ny filankevim-pitantanana ny Air Madagascar dia samy nanorotra ny mahazava-dehibe izao fiara-miasa izao. Nanamarika ny fotoana ny fitokanana ny maso ivohony tsaradia eto Toliara sy ny fanolorana maro-boninahitra ho an'ireo mpiasa na raha ny fampahafantarana ny groupe Air Madagascar sy ny maso ivoho tsaradia.